atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanira. Mbola tafiona eto ndraiky atsika ripitandregna jegny amin'ny alalan'ity fandaharagna ity amin'izao Alahady fa 20 Mandavantaona taona B zao. Mbola tsara nareo jiaby ary tolorana firariantsoa feno afaliagna. Ny ten'Andriamanitra sy ny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika toy ny fataontsika isaky ny Alahady no amezagna nareo niany ity ka anasagna nareo aharitra hitandregny. Ny vaky teny masina voalohany boky ny fahendrena. Zao no lazainy tsimpino ifanakano ny marina satria manahirana antsika izy, manohitra ny fomba fanaontsika, manitsa antsika amin'ny fandikanany lalàna ary manome henatra antsika ho tsy mifanara-toetra amin'izay nampianarana antsika. Oka ho zantsika raha marina ny filazany ary hodinintsika izay ahazo azy eo ampialana amin'ity fiainana ity. Satria raha zanak'Andriamanitra ny marina dia arovan'Andriamanitra izy ary ho afahany amin'ny tanany fahavalony. Ka sedrao amin'ny latsa mampijaliana izy hoe ahitana izay fandeferany, hitsapana izay faharetany. Elohy ho faty amin'ny fahafatesana mahafabaraka izy satria araka ny filazany dia ho ahin'Andriamanitra izy. Zany ary ny tenin'ny Tompo, saorana ny Andriamanitra. Salando vai tata na minha
Ny vakteny masina faharoa nalaigny tamin'ny taratasiny masinda Jakoba toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahaefatra ny andininy fahatelo. Ry kristianina havana, izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia tsy maintsy misy fikorontanana sy zao asa ratsy rehetra izao koa, fa ny fahendrena avy any ambony kosa dia madio aloha, ary koa tia fihavanana, mandefitra, mora toroana, be indra fo amana vokatsoa, tsy miangatra, tsy miatsara velatsihy, ary izay mampihavana dia mamafy ny vokatry ny fahamarinana amin'ny fihavanana. Aveza ny ady amampifandirana ao amponareo, moa tsy avy amin'ny filandratsinareo izay miady ao anatin'ny nofonareo va? Mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo, mamono sy mialina ianareo nefa tsy mety manana, mifanditra sy miady ianareo ary ianareo no tsy mahazo satria tsy mangataka ianareo. Mangataka ianareo fa ratsy fangataka dia ny ahazo izay iaranany filandratsinareo ka tsy mahazo ianareo. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ny evanjely dia nalaigny tamin'ny evanjely masina nosoratan'ny masinda Marika ny toko fahasivy ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Tamin'ny zany andro zany i Jesoa sy ny mpianany dia nankany amin'ny Galile, ary tsy tiany Jesoa ho fantatry ny olona izany, fa nampianatra ny mpianany izy ary nanao taminy hoe hatolotra eo an-tanan'ny olombelona ny zanak'olona dia ho vonoina, fa hitsangako velona izy rehefa afaka teloana aoren'ny hafatesany. Tsy fantatry izy ireo anefa izany teny izany, sady tsy sahiny nanontaniana azy akory. Dia tonga tany Kafarnaoma izy ireo, ary noho nimbito ao an-trano dia nanontany ny mpianany Jesoa nanao hoe inona izany niadenareo hevitra tany an-dalana izany? Fa tsy niteny tsy nivolana izy ireo, satria ny amin'izay ho lehibe indrindra amin'izy rehetra no niadeny hevitra teny an-dalana. Dia nipetraka izy ary niantso ny 12 lahy ka nanao taminy hoe izay teo voalohany no farany indrindra sy ho mpanompo ny olona rehetra, ary nandray zaza anankiray izy, napetrany teo afovoany sy no fihininy, ary hoy izy tamin'ny mpianany hoe na iza ndray anankiray amin'ny zazakely toy itony amin'ny anarako dia handray ahy, ary izay mandray ahy dia tsy mandray ahy
fa izay naniraka ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo, alahady fa 420 mandavantaona, dia nanitra terisika fa sy maintsy misy fotoana anehoana an'izay fiekempinoana zay, anambarana mazava ny tena fototra ny finoansika ka hanovasika ny fikempinoana tahaka ny nataon'ny ireo mpianatra ka i masindapiera no ny solovava azy ireo ka nanovany hoe ianao no Mesia, ary izay koa nefa tsy misaraka amin'ny fanadiovana dia sy maintsy mandalo lalàn'ny hazo fizaliana. Ary dia amin'izao alahady 520 mandavantaona zay alahady amaranana ihany koa amin'ny fomba manetriketrika any fianara ary anirahana anireo kristianina, satria sy ny tanora fosiny no mankalaza ny GMJ, ny kristianina anarivony maro anirahana azy ireo iroso lalindalina koa amin'izay finoana, amin'izay fikempinoana ary amin'izay fanehoana an'izay finoana izay na dia hitondra azo fizaliana aza ary izay fizaliana izay aza no fanadiovana an'izay finoana izay. Ka raha madio ny finoana dia sambatra ny madio fo fahitan'Andriamanitra, ary dia izay ny asambarana. Fantatra sika koa nefa fa olombelona milolo lanitra isika, mandeha tany ka mety misolapaka, ka noho izany sy lavorary sika ka endritsika indrindra ao amin'ny evanjely, fa na dia nambarany Jesoa intelo aza izany lalana sy maintsy izorasika izany, zany hoe lalan'ny hazo fizaliana, ary ny lalan'ny hazo fizaliana dia lalan'ny fanimpona izay, ary raha miresaka fanimpona dia sy maintsy misy ny fanetretena ary sy fitadiavana voninahitra, ary na izany no mahatonga sika mamerimberina hoe sy tany malemy anorena mpangady ny finoana, fa ady sady dia ho isika. Ka izay na dia naverimberiny Jesoa tamin'ny mpianany azy izany dia sy azony, ka inona tokoa ny tranga raha voavy manambara izy hoe izao ny lalana, dia teny andalana dia endritsika tao amin'ny evanjely fa mifampialina izy ireo, ary dia nampianarin'i Jesoa mazava tsara fa izay teo voalohany no farany, ary ho mpanompo ny olona rehetrarehetra, ka naka ohatra aza izy tahaka ny zazakely, ka ny fanetretena sy ny fahasorana tokoa sy misaraka sy afaka hanetriteny isika raha sy ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahatsorana mazava fo, sambatra ny madio fo fahitan'Andriamanitra izy, satria madio ny masony, madio ny sofiny, madio ny vavany, satria fahendren'Andriamanitra no fahendrena manentana azy tahaka ny fahendrena manentana ny zazakely, fa sy ny fahendren'olombelona zay efa voalotoninona, ary io indrindra no ambaribareny Jesoa amin'ny evanjely, voalotony fialonana, ary dia antrateriny ambarany masinday Jakoba ao amin'ny vakiteny 2 fa io fialonana io ary imbesaka ao ry kristianina havana no matetika manambara asika fa ny fialonana, ny fitiavatena, ny avonavona sy ny ena maso no loharano sy fototra manapotika izao fiainasika izao, ary dia izay no mahatonga sika ianao adilay eseroa, ary mahatonga ako ny laza hoe raha vonina ifanasa tongotra isika tahaka nampianarin'i Jesoa dia sy ho isony reny fanasana vangy manapotika ny fifandraisasika andavanandro, ho indrindra i masinday Jakoba ao vakiteny 2, ka azo lazaina fa
baribary an'izay fototra ny fahotana fototra ny manimba ny fiainansika dia hoy izy hoe izay misy fialonana sy fifampandanina dia tsy maintsy misy fikorotanana sy izao asa rasy rehetra izao. Kary kristianina havana aokary sady mamarana ny GMJ isika sy tanjona ny GMJ ary izay tokoa ny pelerinage rehetrarehetra dia sy mba tanjona fa fandraisana fahasoavana ka ny fahasoavana maniraka ka izao ary ny diovin'Andriamanitra isika nandritra n'izay pelerinage izay fa indrindra ianareo tanora dia mba okary anana fo madio tokoa ka ny fo madio raha manontany ireo hoe ahoana ny ahafantarana hoe fefa madio ny foko raha feno fanetretena isika raha vonona manompo ao anatin'ny fanompona no anehoana n'izay fahadiovam-po izay tahaka ny fon'ny Jesosy tahaka ny fon'ny Maria ary fantaro ry kristianina havana fa izay manompo dia manantona an'izay tompona ary dia izay nataon'i Jesosy niala tamin'ny toetra maha-Andriamanitra azy izy hoe masindapoly ka nihetry tena tonga olombelona tahaka izay koa nataon'ny masin'ny Maria niala raha voavina indray niafatry ny anjely izy dia lasa niazakazaka nanompo any Elizabeta rahavaviny ka izay koa ry kristianina havana raha te hafantatra isika hoe inona marina ny tena dikany hoe madio fo ahoana ny ahafantarana fa madio fo aho raha vonona manompo ary sy anaiky an'ireny fampianaran'ny diso araky ny vakiteny voalohany ao amin'ny bokyny fahendrena ka mampianatra asika fa ny tena fahendrena marina dia ny mandray ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra no manoro asika ny lalana amin'izay fanompoana tena izy izay ary ny tenin'Andriamanitra moa dia fantatra asika fa i Jesosy aoka koa zany ry kristianina havana aorinan'izao fivahiniana masina mba hiroso lalindalina koa isika amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra ary dia manomana asika sahady azy amin'izay jobily ny famindrapo ary dia mampiditra asika amin'ny sinody ny fianakaviana raha tiasika ho hisy vahaolana ny fianakaviana dia aoka hifanompo ao anatin'izay fianakaviana izay ka amin'izay dia ahitan'Andriamanitra isika ka eo anivosika Andriamanitra aoka ho fianakaviana araka ny lazaisika eto amin'ny diocese ny ray aman-dreny ny olon-dehibe ho missionnaire ny fifankatiavana ny tanora ho missionnaire ny fanantenana satria diovin'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny teniny amin'ny alalan'ny fanompona ka hitondra fanantenana manodidina ary ireo saika ziaby zay ho missionnaire ny famindrapo ka raha mizarazara famindrapo ireo saika ziaby dia iova ny fiainasika ary ireo voatokana arak'izay voalaza izay dia ho missionnaire ny fanompona tokoa ka amin'izay dia anambara any Jesosy fahazavana eo anivon'ny fiarahamonina ry Jesosy tomponay eo nampianarina ho anay androany ary ny lalam-piainana ka ampio izahay hiala amin'ireny fahazaran-drasy fa indrindra ireny fialonana ireny avonavona ireny fitiavatena ireny fa hiezaka kosa anadio ny fiainanay anadio ny fonay andray anao eo anivon'ny fiainanay ka amin'izay dia hovona anompo izahay fa ny fanompona irery no lalana manadio ny fonay ka raha madio ny fonay dia hitanao ka raha mahitanao dia ho sambatra ary hiadana mandrakizay izahay aoka tanteraka izany amin'ny anarany iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver.
Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroantsika isan'andro vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.